Sautul Haq. Sautul Haq. Sautul Haq. Fandarana momba ny finoana Islam izay atolotsy ny fianakaviam-be musulmane eto Madagasikara. Isaky ny alakamisy sy ny asabotsy manomboka amin'ny 7 alina eto amin'ny radio université Mahajanga. Sautul Haq. Ny finoana Islamo sy ny siansa. Sautul Haq. Ny lalàna ara-pinoana Islamo. Sautul Haq. Famakafakana ny koroany masina. Sautul Haq. Ireo petsabolana natao mpaminany Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sautul Haq. Ny tantara piainan'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azadino ary Sautul Haq. Isaky ny alakamisy sy ny asabotsy manomboka ny 7 alina eto amin'ny radio université Mahajanga. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Tongosoa tsika niany amin'ny fandahatsika. Tsika niany idzika amin'ny hoe tsambaratelo ny dua na hoe tsambaratelo ny vavaka ao anatiny boky masina Al-Qur'an. Tsika amin'izay boky masina Al-Qur'an misy tsambaratelo ny dua zay anekeny Allah subhanahu wa ta'ala doany zanak'olombelona fa amin'olo zay mahafantsa izy. Fira mandratony ataka na vavaka na dua zay nataony zanak'olombelona, zay ataka zay nangatany zanak'olombelona tamin'ny tomponazy Allah subhanahu wa ta'ala fira mandratony. Nanomboka tamin'ny betsika Adama alayhi salam fanangataka jusqu'à avy andron'ny qiyama na andro zay tsanganatsika devant Allah subhanahu wa ta'ala olombelona mbo mangataka. Dinitsika zany zanak'olombelona zany depuis tamin'ny Adama alayhi salam jusqu'à amin'ny andro yawma al-qiyama zanak'olombelona mbola mangataka amin'ny tomponazy. Mba dinitsika hoe ahoana le fangatany nataony zanak'olombelona amin'ny alalan'ny dua na vavaka hitatsika amin'ny tantara. Fa kanefa tombontsika Allah subhanahu wa ta'ala izy ny safidy amle ataka zay nataon'olombelona aminazy. Izy ny safidy eo 50 zay nampidiny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatiny boky masina Al-Qur'an 50. Karaha hoe Allah subhanahu wa ta'ala mila milaza amitsika hoe raha anao mangataka aminaka, raha anao misy vavaka mila ataonao aminaka, raha anao misy dua mila ataonao aminaka, mangata amle dua zay nambarako atiny boky masina Al-Qur'an fa hoe misy tsambaratelo amaliako dua le ataka. Satria mpaminany jiaby tamin'ino asarotany zay nandalo tamindreo io nampiasa dua zay nambarany Allah subhanahu wa ta'ala ao anatiny boky masina Al-Qur'an. Satria io dua io mpaminany tsirairay tamin'ny fotoana zany fotoana sarotsy zay nandalovandreo ro nangataka tamin'ny alalan'le dua zay nambarany tombontsika Allah subhanahu wa ta'ala ao anatina boky masina Al-Qur'an. Dikan'izany amle filana ino isan-karazany zany Allah subhanahu wa ta'ala namalydoandreo. Ka na izany mitady fahatanterana ny fangatana zany tokony atsika zany mifatotra amin'ino amle dua zay nampianariny tombontsika Allah subhanahu wa ta'ala amitsika arakaraka zavatra ilaitsika boko ankabetsatsika zany le fangatana amin'ny tombontsika Allah subhanahu wa ta'ala. Misy amindreo dua ny tsy eo mpaminany nanambara zany dua zay fa tombontsika Allah subhanahu wa ta'ala izy nanambara dua zany teneno cool teneno mba dinio kely ma angala sarantsaina hoe ahoana Allah subhanahu wa ta'ala manikatsika manova dua io teneno zany atka karaha zay.
ile chambaratelo amni dua yo kenda watsikanana ndije dua na kirai zinamban Allah subhanahu wa ta'ala awanatna bukmasna alquran innaban Allah daw jevatika قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. نبان الله سبحانه وتعالى لازاو تنينو يتوبكو يا الله أم بديو زاو منينو أم نفيدين فهمارين أي أفوا زاو amnifiwana mnifahamarin ka ume avamno nifaifana mni alala nino famundina ya Allah yudwa yutachika amni sura Isra sura 17 verset 80 ampud pudska matetket zan duanzan ba fani za jusika inna ban Allah subhanahu wa ta'ala in le duayu amniftona kaya ko tukuna mpia setika zan dua zan le dua zan vakitika to dua yu amnifanu kafana projet amnifena zani taman dua yu fanu kafano azwono fa umbiaz nam projet zende tono zani am tetkasa zende tono tano vano dua yu kain zan anonino anozan tshwet sa uchomnozan lalan zemi tandalovano satia mit sa uchomnozan we fenena ano met fantaniana we eza mai dioku am fut jaftafsa zende toko abdi eza dioku eza ibwako ke Allah subhanahu wa ta'ala mlama ambayatikwe fikiu atova zan duazei atova zan vava kazan in bas le chambaratelo amnino amni vava kayu amni duayu Allah subhanahu wa ta'ala nanika pamnantika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tenin ya Muhammad tenin la pamnantika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam izni ala bakata tamakka nuhunwe zavatana hazo tamakka izni ya tamaka ndi findamun na tamadina vundu fu Quraish zan naita fe Muhammad ni ala Makka nani kaulwe ndana jevano Muhammad zema ita iz velu na mati lene izavet fatinaz iz komat ko velu ndesnoto maz kazan kadonde anoacha mpamnantika Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamna sallallahu alayhi wasallam ni ala Makka ndeka zovi ndek Abu Bakr radhiyallahu anhum rozani tududoa nande Madina leo nande Madina rozan andenino andi ikomonse zani ande nubuku titkasa vo amnino amnifiene na Madina yo ande nanga na zanwe firene na islamic zan ulmina amnino amniwe firene na islamic zan yo in zavcha mitandalo Madina yo aona fichenan aona lifangalan vaukatika la tunga Madina zan in vukcha mitazuchika a Madina zan fantanian ni pits kam luanino am Abu Bakr wi kaya kosti ya skandalo Madina kaya zan tika joti mawa mtika joma ndin kwe kaya ko business atokti kaya ko asandi direkti chot staff bwake mesalua zawa mzee le fana vamdo zan le asalue aona situation tikati ava Madina mamita fantania Allah subhanahu wa ta'ala nambarowi nandefa Jibril miakam ayo qul tinin lazao zava tsikambele vava kayo na le duayo Allah net nanira kawe tinin tuwe pamna sallallahu alayhi wa sallam ni tenan duazei fa bakamnino bakamni Allah subhanahu wa ta'ala iznandefa Jibril amlenino am les douam laje kul rabbi adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrijni mukhraj sidiqin waj'alni min ladunka sultanan nasira
lazao teneno ambarao o tompo ampideo amin'ny fidirany fahamarinana zao ay aboa koa zao nino amin'ny fiboana amin'ny fahamarinana ka ome ay avy aminao ny fahefana amin'ny alalan'ino famondrena zavatsika le mpaminao sallallahu alayhi wa sallam nahazo zavatra zay tamin'ny Jibril nampodipody ny mpaminao sallallahu alayhi wa sallam io vavaka io doa io jusqu'à ta izy navy ta Madina zavatsika amizay le mpaminao sallallahu alayhi wa sallam navy ta Madina iny zavatra nivitany andao jevatsika mitantara ahoana Madina jusqu'à tsika mivolany anty satria nino tetikasa vaovao projet zay vaovao nde tandro Madina agny fa zava fanaovandro doa io nankamaivany Allah subhanahu wa ta'ala zany zavatra nambarako atsika to hoe amle nino amle fisokafa amin'ny tetikasa vaovao amin'ny fiainana zany tsara zany atsika mandoa io soato ampirisio olo zay manana nino hoe tetikasa vaovao na fodrafitrasa vaovao zany hoe ampirisio mba mandoa zany tsy ndeka alohan'ny zavatra andao jevatsika iny le composition doa io hatsarana zay misy amin'ny doa io andao jevatsika etsika mijay partivana aloana amin'ny doa io Allah milaza io qul rabbi adkhilni mudkhalaka sidiqin lazao itompo ampidiro zao amin'ny fidirany fahamarinana anisan'ny zavatra important manandanda nambarandro manampahaizana hoe le fandoava le nino fiandohany le zavatra ahoana fiandohany fanambadianao ahoana fiandohany le hoe orinasa zay mety mila andeha tsanganao ahoana fiandohany le asanao ahoana fiandohany fianaranao sy diplomenao ahoana nino fiandohany doktoranao dikan'izany le dingana jiaby amin'ny fiainanao ahoana fiandohany dingana jiaby eo amin'ny fiainanao zany fiainana atsika mijay fiainana ny fiainana zany anao zany midika atiny zavatra hoe vaovao aminao fanao boko miverina amin'ny zavatra nino fataloha taminao zany atao hoe fiainana zany mahatonga doa eo amizay zany mamono zavatra maro mienglobe zavatra maro zany le doa navavaka zay nambany Allah subhanahu wa ta'ala qul rabbi adkhilni mudkhalaka sidiqin tompo ampideo zao aminino amle fahamarinana zay dika zavatra importance zavatra manakaja ahoana zany fanomboanao ny marina amin'ny zavatra igny fa raha marina ny fanomboanao izy arahabatsara zany hoe olosy lavitra atsika amin'ny zavatra anankiray io nambaran'olo zay izy milaza fa hoe raha ohatsy zany fanomboanao zavatra tsara fiafarany izo koa tsy maintsy nino tsara marina savanty dikan'izany hoe metsika fanontany hoe karakory fidirako amin'ny zavatra anankiray ty zany amizay nambany Allah subhanahu wa ta'ala qul teneno rabbi adkhilni mudkhalaka sidiqin tompo ataovane za mijiky le fandohana zany fidirako zany midika atiny le fahamarinana zavatra ataoko midika iny ma le fidena atiny fahamarinana zay midika hoe anao midika amin'ny marina anao zany midika amin'ny zavatra anankiray tsy ahitavany nino lenga na titika anatiny zavatra ao za mety tsy hijika amin'ino amin'ny fanambadiana zay satria za mahita fa le olo mila andeha mino andeha ilaiko mety fetsifetsy izy hitako hoe tsy rabe ohatsy anankiray nisy vehivavy anankiray zany izy nino fiancé izy fa le fiancé nazy tandafy tany taiverany nipetraka fiancé nazy nikaiky izy hoe anao avia manino mandeha aminakaty karakara tatasinao jiaby anao mandeha aminakaty
le vehivavy tena nitany lehibe zay hoe namba leveny taminazy moa ve fanadiadinao makasika olo namba vehivavy fanadiadiko makasika izy hoe izany diplômé en faculté de médecine le levena nitany izy moa ve izy manteny zavatra zay taminao sa anao zany nandeha nanadiady fa izy diplômé en faculté de médecine namba vehivavy fa izy niteny taminaka hoe izy zany diplômé amin'ny faculté de médecine namba leveny taminazy zanako mba vérifier kely adiadio kely moa ve izy diplômé marina amin'ny faculté de médecine o aiza hôpitaly iasany fa boko zanako kazadina manao dua yaqul rabbi adkhilni mudkhalaka sidiqin wa akhriji mukhraja sidiqin kazadina man dua zay nandena ton vehivavy dua sady izy mahadiady izy ka tazy impody tamile vezy mivolana fa hoe izy ny mbola tsy nahazo diplôme nazy leve niteny taminazy zavatsinika le dua zay nataonao to zanako anao niteny hoe tompo ampidiro zany vahavahany fahamarinana zavatsinika zany le commencement fo fa vanditsinika nandoavany commencement dinio amizay le dua zay nataonao hoe tompo ampidiro zaminino amin'ny fahamarinana zay dikan'izany Allah ka fa mila miaro anao fa hoe zavatro tsy marina fa hitanao kambilainga anazy dikan'izany tompo ya Allah ataovany zaho amin'ny associé mila andeha taoko amin'ny orinasa entreprise na fiara-miasa zay mila taoko amin'olo ataovany olo zany nino tsy mikatry am'zah zay le anao mandoa zany anao mila mahatsara zay na kono milaza ya Allah zam le tany vidiko ty atampodinao le doa bokono miteny ya Allah zam le tany vidiko ty kaza atao hoe de séjour za mahita hoe nanenina amin'ny tany ty satria nino tany ty tsy tanin'olo ny vidiko igny tany ty halatra midika ino zany midika fa hoe le doa io important be cool teneno rabbi adkhilni mudkhalaka sidiqin tompo abdeo za amin'ny fidena am'zany fahamarina zany ya Allah ataovany za midika amin'ny zavatra anankiray tsisy nino hoe triche anatin'ny zavatra zay ankoatran'izany ataovy ya Allah koa za zany midika amin'ny zavatra anankiray zay ndeha taoko za midika hoe am'le hoe tsy manana fikasana ratsy na hoe le olo zay miasa aminaka tsy manana fikasana ratsy na andehananino andehanany zavatra ratsy amin'olo zany jiaby nino fonosiny le nino rabbi adkhilni mudkhalaka sidiqin io zany miaro anao nino amin'ny asarotana amin'ny fiainana io anankiray vahavahana io mahabena aminao manokana zany hoe mahabena aminao zany fandoa nino fiandoavany le hoe marina zay io zany manazava aminao lalana anankiray ahitavanao hoe olo nino anao mety tsy diso safidy anao mety mahita hoe ino mazavatra ambadiky nino raha ataoko ty rabbi adkhilni mudkhalaka sidiqin tsy vita io satria firy olo zay magnano zavatra fiandohany tsara alhamdulillah fa kanefa izy afarafara miova le fikasany mety possible izy midika amin'ny fanambadiana izy mankatia olo anankiray izy mila mandeha magnano zavatra mampafalifaly olo tiany igny fa kanefa hitanao amizay izy afarafara ty izy miova izy lasa ratsy toetra amin'olo tiany igny zava amizay le doiny important le deuxième partie ny doa amizay premier partie fidèle deuxième partie izy milande wa akhrijni mukhraja sidiqin ay ataova ya Allah zamboaka mboaka amin'ny fahamarinana zava le deuxième partie ny zany doa zay ny fandresena dia tsy hoe mandresa amin'ny voalohany fa amin'ny fiafarany koa zava amizay atsarany doa amizay qul man Allah قل ربي أدخلني مدخلك صدق وأخرجني مخرج صدق tompo
ampy Deus amin'ino amin'ny fidena amin'ny fahamarinana zay aza koa boa aboako amin'ino amin'ny fahamarinana zay. Tsy vitan'izany le fahatelon'ny doa io le pahity farany zany fahatelo waj'alni min ladunka sultanan nasira waj'alni min ladunka sultanan nasira ka ome ay avy aminao ny fahefana amin'ny alalan'ny famondrina ya Allah. Ya Allah, omeza zao amin'ny fahefana amin'ny alalan'ny famondrina ya Allah. La ianao mahandoa zay, anao zany surtout le pahity fahano, anao zany mahatsapa misy tandraka misy iny, anao zany mahatsapa hoe la ianao mahandoa io hoe Allah ny ilanao. Anao zany mahatsapa fa hoe ya Allah ome aho avy aminao ny fahefana amin'ny alalan'ny famondrina, amin'ny alalan'ny fanampiana mahina zany, amin'ny alalan'ny fiarovany malaika anao mahina zany, amin'ny alalan'ny hikma fahendrena sy hazavana mahina zany. Io le tandraka sy alehibiasany nino fanampiana avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala miao atsika. Dikan'izany mieza mahandoa zay, doa io isan'ny doa tsara. Io doa io zany manomenao tandraka. Ohatra anao zany midika atiny hoe tetikasa vaovao na projet na foto-drafitrasa maro sambihafa, ankabetsao zany doa zay. Satria la ianao mahandoa lasa anao nino manana kakoma zany tandraka, manana fahatokisa, manana zany fanantenana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, zao nandoa iny, zao manantena anao ya Allah. Soit doa zay amin'ny sourate Isra, sourate 17 verset 80. Baba, mama, angovavy, zoky, zandry, ampianao zany ka tsika doa zay amin'ny fotoana eo mandalo fiainana, mandalo dingana eo amin'ny fiainana. Ohatra zany ka anao mety possible nahazo nino bourse nandeha nianatra ivelany, tsy hoe anao faly zanako anao ndeha nianatra ivelany avo anao mamany zanako ne nisan'ino nisan'ny voe amin'ny candidature maro, tsy hoe zany fo. Fa ino zavatra tokony azonao ono, anao tokony miteny amin'izany kanao zanako misy zavatra ambarako anao, ankabetsa maro doa ty, ataova maro doa io, ataova nino isan'andro avitanao zanako. Satria iny zany miaro anao le fidiranao amin'ino fidiranao amin'ny fiainana anao ampidiny Allah ny atin'ny fahamarinana. Le anao boaka atin'ny fiainana ampody amin'ny tananao, hitanao fa le fiboanao aminazy iny koa anao boaka atin'ny fahamarinana, boko misy vokatra tsara ndesinao amin'ino amin'ny firenena zay misy anao. Boko tsy vitan'izay amizay koa fa anao zany angataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ampioza aminazy io. Zava midika ino zavatra zay? Dikan'izany ankabetsao, ataova 33 fois 55 fois, ankabetsao isaka marandre anao vita sola ampodana qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. أنا من السجود ربي أدخلني مدخل صدق، أنا من السجود لأنه من قد كم الله زي passe examen، أنا ده un examen on peut dire un doigt fa ohatra anao midika atin'ino, anao midika atin'ny tetikasa anankiray important aminao,
ay manandanda koa am'zany kanao ankabetsana io zany doa zay fa wallahi zam fantam Allah subhanahu wa ta'ala fa tsy possible Allah subhanahu wa ta'ala tsy mamaly zany ataka zay tsy mamaly zany vavaka zany tsy possible Allah tsy mampadiso fanantenana Allah tsy mivadiky amin'ny fampanantenana zay nanino nambahinantsika satria Allah subhanahu wa ta'ala nambahinantsika teneno vilana lazao Allah nambahinantsika zay dikan'izany tsaova amin'ny fonao tsaova amin'ny fonao ile anao mandoa zany Allah ne nandidy zao amin'ny fanaovana zany ad-du'ati zany mila mahambahatsika nino le atsarana zay misy amin'ny doa io dikan'izany amparitaza ny doa zay ambara olo zany doa zany vavaka zany jerevo le doa io hoe ampodiana boko zany ataova atiny fonao zany doa zay ino rabbi adkhilni mudkhalaka sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira andao dinitsika amzay le dikany tompo ampideo amin'ny fidiany fahamarinana zao ay avoa amin'ny fivoany fahamarinana ka omey avy aminao ny fahefana amin'ny alalan'ino famondrena ya Allah la anao mandoa io diny io amizay ohatsa hoe zavatra zay mila andetonao igny anao mety milaza hoe ya Allah o tompo ataova ny asa ataova le asa jiaby zay taoko amin'ny fiainanaka io nino hoe le fidiana atiny fahamarinana zany mudkhalaka sidqin ay ataova koa fiboaka amin'ny asa io fiboaka aminazy io le za miala amin'ny dunia ty Allah za miala koa nino amin'ny mukhraja sidqin miala koa zany ino amin'ny fahamarinana zay ay anao le za miala amin'ny fahamarinana amin'ny dunia eto koa ataovanao ya Allah anao rada aminaka ay ataova zany fotoana iainako amin'ny dunia le kely iainako amin'ny dunia ty Allah ameza zao ya Allah ome ay avy aminao nino fahefana amin'ny alalan'ny famondrena ya Allah ke zany mama zanaka zoky zandry andao ampoditsika zany doa zay doa io amin'ny sourate Isra sourate 17 verset 80 rabbi adkhilni mudkhalaka sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira amma naikande subhanallah wa bihamdi subhanakallah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka bilayk subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. narainareo teo sautul haq fandaharana momba ny finoana islam izay atolotry ny fianakaviam-be musulmane eto Madagasikara isaky ny alakamisy sy ny asabotsy manomboka amin'ny 7 alina eto amin'ny radio université Mahajanga.